Notanterahina tamin'ity androany ity ny hetsika fampirantiana ireo rakitsara izay maneho ny endriky ny fiompiana amin'ny faritra tsirairay avy eto amin'ny nosy. Rotsirakotiny iray eo amin'ny sariny mamy Rasamuely. Tokantrano miisa 3 tapitrisa eto Madagasikara no ao anatin'ny tontolon'ny lalam-piariana amin'ny resaka fiompiana ary 12 tapitrisa amin'ny malagasy kosa no mivelona amin'ny fiompiana. Manampy indrindra amin'ny fampiroboroboana ny ary eto an-toerana izany raha nambaran'ireo tompon'andraikitra ka izany indrindra no tokony hanomezana tosika ho an'io sehatra iray io. Hitantsika amin'ny sary izay narantina teto izay mbola eo hitanareo io ny fivoaran'ny fiompiana teto amintsika. Ny mampalahelo dia ohatran'ny verin-dalana ihany tsika zany fa tsy hoe mandroso akory ka raha niezaka ataon'ny ministeran'ny fiompiana araky ny tetikasa sy ny drafitrasa zay heverin'izay atao araky ny programa zay efa napetraka zareo zany dia ny ampivoatra anio sehatra io indray mandeha koa. Manoloan'ny olana samihafa izay mahazo ny fiompiana ankehitriny moa dia misy ny politika nasionaly izay efa apetraky ny ministera entina namafisana ny fampiroboroboana trano io sehatra io. Izany indrindra no antony nanaovana fampatsiahivana sy fanisavisana ny ho avy tamin'ny alalan'ny hetsika fampirantiana izay natao androany. Ilay hoe ahafahana mamerina trafitrasa ohatran'ny teo aloha takan'ny abattoir zany dia hitantsika eto hoe nanahoana teo aloha teo dia efa anisany mihitsy ao anatin'ilay politika nasionala izay napetraka. Ny zavatra izay tsy maintsy hofantarina dia raha tsy manana isika toerana famonoana biby toy ny hitantsika eto amin'ny sary eto ka eken'ny organisation internationale de santé animale dia tsy afaka mihitsy tsy afaka ihany koa tanteraka an'ilay hoe fitandrovana ny mpanjifa na ny sécurité alimentaire ka io zany dia anisan'ny vina anankiray napetraky ministera ny fiompiana mihitsy amin'ny hoe efa lazaiko ndenondeny tsy manana isika famonoana omby fa tuerie misy eto amintsika eto tsy manana abattoir ka efa misy any toeran'odinatoka efa manangasanga izay mety hiaradia ny ministera ny fiompiana ametrahana an'izay hoe abattoir manaraka ny toetra takiny ny OIE organisation internationale io. Nomena ny loha hevitra hoe ny fiompiana omaly sy anio ary raha ampitso ny fampirantiana ireo rakitsara momba ny fiompiana izay maneho hatrany ny zava-nisy teto an-toerana. Anisan'ny tanjon'ny ministeran'ny fiompiana ny ametrahana toerana famonoana omby manaraka ny rafitra iraisam-pirenena mba ahazoan'ny Madagasikara manondrana ny ivelany.